Tolorana ny Araby ianao ry mpijery ajaina izay mbola tafiaraka aminay indray amin'izao takariva izao ao anatin'izao fampalalam-baovao ny fahita lavitra matv izao asaina mpitiavana renao anaraka izany hatramin'ny farany makasika indrindra ny olona ny jiramariny dia isantarantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao miantso fifampiresahana amin'ny lehibe ny gouvernemanta ny farimbola sindikaly ny jirama androany andinihana indrindra ny vahaolana mikasika ny fitakian'izy ireo fantatra kosa fa amin'ny alatsinainy ho avy izao no apiaditra ny fanapahan-jiro eny anivon'ireo ministera telo ny jirama dia ny ministera ny fitantanam-bola ny ministera ny rano ary ny ministera ny angovo. Tsy mbola niroso tamin'ny fanapahana ny herinaratra an'ireo ministera telo dia ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ny ministera ny rano ary ny ministera ny angovo ny mpiasan'ny jirama androany. Mbola voanjo teny amin'ny inspection de travail intersyndicale ny jirama nanatanteraka fifampidiniana. Amin'ny alatsinainy izao no apiatra ny fanapahana ireo ministera telo ny eo anivon'ny farimbo sindikaly ny jirama araka ny tatitra nataon'izy ireo teny amin'ny foibe mpitantanana ny jirama teny Ambojatova androany. Nahitana mpitandro filaminana marobe ireo ministera telo voakasiky ny fanapahana jiro androany. Miantso fifampiresahana amin'ny Prime Ministre Ravelonarivo ny farimbo sindikaly ny jirama. Miantso atao tikano eno mifatana ny teny mpiasan'ny jirama saina atao tikano eno mifatana ny teny mpiasan'ny jirama fa mbola Ambojatova ao izy amin'ny Tanyasoma mbola Ambojatova ao izy amin'ny Latsinainy zay no antso atao tikano satria lazainy fa tsy naresy lahatra izy mifandresy lahatra taminy iza ny tonga tatitra taminy isika ve sa iza tsy fantatsika zany ka zay nanaovantsika antso aminy mba hiresaka amintsika afahatsika manazava ny hevitrika amin'izao fotoana izao fa mbola mijanona olana fao be eto anivon'ny orinasa jirama ny nanomezany any centrale Lomandriseza ho an'ny Saint-Bione mbola mijanona olana fao be zany tokony ovahany zany mbola anaovantsika antso foana izany satria raha sitraponao ty taninandro ohatr'izao nataontsika fanarina ty fireneny ty anarina ty orinasa pireneny ty anarina an'izao zava-misy eto anivon'ny orinasa zao ny fanapahan-kevitra amin'iraitsika omaly araky ny nanambarany namana Flavien azy teo dia tsy maintsy manaraka procédure ara-dalàna isika na ela na aingana tsy maintsy ho tapaky io rehefa zay natao fa manaraka isika amin'ny procédure ara-dalàna mitoy zay rapitra afakapitatra amin'ny alatsinainy eo anatsika eto. Nanambara ihany koa ny mpikambana ao amin'ny bureau national ny syndicat ny Sekrima araka ny fivoriana tsy ara-potoana ny tanteran'izy ireo ny alakamisy 30 Aogositra fa tsy mandray baiko avy amin'ny filohan'ny syndicat Clarity Willy Rajona intsony izy ireo. Zao fanapahan-kevitra izao mba tsy sian'ny savovolo amin'izao tolona ataotsika izao koa samia samy ten'Andriamanitra manao sonoizany ny fanapalaha zany rakotonga velon'olona tina ao amin'ny dete Analamahintsy izay tenako anisan'ny nanorona an'io niaraka tamin'Andriamatoa Clarity mandeha maro rivo ao amin'ny dete Makatovato Andia mandiby vitsa asasa Analamahintsy rakotonirina zivela GTA awasonelana izay malanisa indrindra ary farany rakotonyaina zilea ao amin'ny dilla zay ny faramarana kaminy zay fa mba hoavoakanareo ianao manjery zany mba hoe zany olona etefanony afatry zany manitra izazy polibe Mbola itoy amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fitokonana ny mpiasan'ny jirama manohitra ny fifanarana nataon'ny fanjakana amin'ny fanomezana ny fitantanana ny fotodrafitrasan'ny mandro seza sy volobe an'ny orinasa Amerikana Saint-Bione Power mandritra ny 20 taona.